Eo amin'ny tontolon'ny asa sy ny fiainana sosialy kosa mbola maro ireo olona tsy mahalala ny zony momba n'izay asa izay noho izay indrindra raha dia raisiny KNAPS adidy sy andraikitra ny mampafantatra ny mpiasa sy ny mpampiasa ny lalàna mifehy ny fampitondrana sy ny zo momba ny asa nanomboka tamin'ity androany ity ary dia nisy ny fifanana izay karakarain'ny KNAPS tetsy amin'ny Foibe ny tetsy Ampefloha. Mpampianatra, mpiasa ary mpianatra 10 no mandray anjara amin'ity fifanana nanomboka androany eto amin'ny Foibe ny eto amin'ny KNAPS Ampefloha. Ny ampahafantarana ny tsirairay ny zo tokony hananana no antony fiofanana. Ny tontolon'ny asa izay misy atsika dia misy lalàna mifehy azy. Misy ny lalàna mifehy ny asa amin'ny mahalalàna ny asa azy ary misy koa ny lalàna mifehy ny lafiny sosialin'ny mpiasa eo am-panatanterahana ny asany. Ka anisan'izay ity zo resahana aty amin'ny KNAPS aty izay ny maha ministère ny travail et loi sociale, ny loi sociale anatin'ny KNAPS, anatin'ny OST, AMIT, ireny zany natao hoe loi sociale. Ka anatin'izay KNAPS dia manana adidy ihany koa KNAPS na mitantana an'izany eto Madagasikara aza ny mampahafantatra an'ireo mpampiasa sy ny mpiasa izay mpikambana aty aminy ny tena zo sy andraikitra ary ny adidy tokony hananany tsirairay amin'ny manandrify azy mba tsy hahavery zon'ny mpiasa ao amin'ny fanatanterahany asany ary mba hazony vady amanjanany ihany koa izay tombontsoa tokony hananan'ilay mpiasa. Ny fiofanana misy sokajy roa, misy ny manao fiofanana andro roa, misy ny manao 4 andro, ny mpandray anjara, misy solotena avy amin'ny délégué de personnel io, solotenan'ny mpiasa, misy ny mpiasa mihitsy, misy ny mpampiasa na ny solotenan'ny mpampiasa. Fiofanana 10 na enina isan-taona no tanterahan'ny KNAPS ary tia nitotsaina teto amin'ny Foibe ny KNAPS eto Ampefloha ity ny voalohany ho an'ity taona 2024 ity.